zoma fahavalo amin'ny folo ny volana septambra ka ireo lohateny vaovao. Piasan'ny kompania solika teo aloha ihany izay lasa nitatana tombon-tsolika no ao ambadiky ny fitoriana ny Italia Jeneraly sy ny Italia Arabatry ny Total. Teratany Frantsay izay namoahany fitsarana malagasy fandrarana tsy voaka ny sistany na ny IST raha nambara ny loharano vaovao. Efa nosaziany ny governemanta malagasy nandolona mandy 80 tapitrisa ariary moa ity kompania solika Frantsay ity tamin'ny volana oktobra 2024 taorian'ny krizin'ny solika teto andrenivohitra. Ny orinasa japonais Sumitomo Corporation indray izay tompony 420 faingo iray isanjato ny petrabola no manana ny petrabola lehibe indrindra ao amin'ny orinasa Amatovy taorian'ny fialana charity international tamin'ny fiandohan'ity volana septambra ity. Tsy mbola misy resaka araka ny misy mivoa kosa hatreto ny fialan'ny Kores orinasa koreana izay tompony petrabola fahatelo ao Ambatovy na dia efa miroso amin'ny fidadianana mpiara-miombonantoka hafa izay Ambatovy amin'izao fotoana izao. Tafiakatra hatrany amin'ny 300 ireo fiara manana larana vahiny WWT no tonga nanao ny fandraisana teknika ny fiara teny amin'ny fitsarana fiara teny Alasora androany. Ny tombo avroeny ireo fiara nanao io fandraisana teknika io tao anatin'ny 3 andro taorian'ny didina avoaka ny fitsarana fiara amin'ny tsy tokony ampiasana fiara mitondra larana WWT intsony. Iarahantsika amin'ny valisoa indray kosa ry izao ireo tsara ho fantatra mahakasika ny vinavina ny mety ho tetry ny andro ho an'ny raha pizza sabotsy. Miarabantsika rehetra indray ary amin'ny ity zoma alina ity isaorana indray ianao andao anaraka vetrany isika ny vinavina ny mety toetry ny andro indray raha amin'ny raha ampitso sabotsy fahasivy ny volana septambra taona 2024. Saika tsy ahitana fiovana firy arora mahakasika ny toetry ny andro eto Madagasikara fa saika mbola mitovitovy ho amin'ny androany ihany satria dia mbola afana hatrany ny andro raha ho any eto Antananarivo. Andao jerentsika antsara ary izay toetry ny andro izay hoe sahala amin'ny ahoana raha toka ny tapany maraina ny eto Antananarivo sy Fianaratsoa. Arak'ilay nambarako teo dia saika mbola tsara hatrany ny andro eo teo satria dia mbola hitoetra hatrany ny zavona vao maraina dia hibalika tanteraka aloha izany ny masoandro raha ny tapany maraina. Ho an'ny Fianaratsoa kosa nefa dia saika hifanjimbiasa ny rahona sy ny masoandro. Andao ry isika hitodoha indray ho an'ny Nosy any ho jerentsika antsara mahakasika ny toetry ny andro indray raha toka ho an'ny Nosy manokana mandritry ny tontolo ny andro. Saika mbola ahitana orana tandrifondrahona hatrany aloha izany manodidina ny 20 hatramin'ny 20 degré ny marsipana vao vinavina. Eto ny mahazatra dia hiverenantsika indray ny saritany Madagasikara dia ny ilany atsinana ny Nosy ny hatrany no mety ahitana erikerika ho an'ny Sainte Marie ho an'ny Toamasina kosa nefa dia saika ahitana orana mihitsy raha ho amin'ny rampitso maraina. Aza diny izany mitondra ariorana raha toa ianao ka mikasa ho an'ny Toamasina sy Sainte Marie. Izay ny maraina ary raha ny arivany andeha ho fantarisika antsara ny toetry ny andro dia tsisy atahorana mihitsy aloha izany raha ho any eto Antananarivo fa saika mbola ho tsara hatrany ny andro ny tapany ariva satria dia ahitana fifanjimbiasa ny rahona sy ny masoandro. Raha toka jerentsika ny sary dia ho an'ny Toamasina ihany no mety ahitana rahona indray ny tapany ariva ny ambony kosa dia saika ho tsara ny andro tsisy atahorana mihitsy. Izay raha mahakasika ny vinavina fa raha ny marsipana dia mbola mitovy ny androany ihany satria dia manodidina ny 10 hatramin'ny 20 degré hatrany raha ho any eto Avorotany sy Fianaratsoa. Isaorana indray ary ianao nanaraka indray izay vinavina ny mety toetry ny andro ho amin'ny tontolo andro ny rampitso izay. Mirary izy mahafinaritra antsika rehetra indray ary asainay foana ianao tsy saraka aminay eto amin'ny Real TV. Veloma indray ary. Hiverenantsika ao arana indray ary aloha ireo lohateny vaovao. Piasan'ny kompania solika teo aloha ihany izay lasa nitatana tombon-tsolika no ao ambadiky ny fitoriana ny Italia Jeneraly sy ny Italia Arabatry ny Total. Teratany Frantsay izay namoahany fitsarana malagasy fandrarana tsy voaka ny sistany na ny IST raha nambara ny loharano vaovao. Efa nosaziany ny governemanta malagasy nandolona mandy 80 tapitrisa ariary moa ity kompania solika Frantsay ity tamin'ny volana oktobra 2024 taorian'ny krizin'ny solika teto andrenivohitra.
Orinasa japonais Sumitomo Corporation indray izay tompony 450 iray isanjato ny petrabola no manana ny petrabola lehibe indrindra ao amin'ny orinasa Ambatovy taorian'ny fialana Cherity International tamin'ny fiandohan'ity volana Septambra ity. Tsy mbola misy resaka araka ny misy mivory kosa hatreto ny fialan'ny Kores orinasa koreana izay tompony petrabola fahatelo ao Ambatovy na dia efa miroso amin'ny fitadiavana mpiara-miombonantoka hafa izay Ambatovy amin'izao fotoana izao. Tafiakatrany amin'ny 300 ireo fiara manana larana vahiny WWT no tonga nanao ny fandraisana teknika ny fiara teny amin'ny fitsarana fiara teny Lasora androany. Ny tombo avroeny ireo fiara nanao io fandraisana teknika io tao anatin'ny 3 andro taorian'ny didina avoaka ny fitsarana fiara amin'ny tsy tokony ampiasana fiara mitondra larana WWT intsony. Idirasika avy hatrany ary ireo antsipria vaovao. Totosa tamin'ny fiandohany ity volana Septambra ity ny fifanarahana teo amin'ny Cherity International orinasa kanadiana sy ny Sumitomo Corporation orinasa japonais izay samy tompona petrabola lehibe ao anatin'ny orinasa Ambatovy ka nahafahan'ny Cherity International ny ala tao amin'ity orinasa izay mpitrandraka nikel sy cobalt ity. Ny japonais indray no izany no manana ny petrabola lehibe indrindra ao Ambatovy izay manana ny 450 faingo iray isanjato. Tsy ampisy fiantraikany amin'ny fampandehanana ny orinasa Ambatovy ny fialan'ny Cherity International ao amin'ny orinasa ho ny tompon'andraikitra ao Ambatovy. Raha ny vaovao azo dia efa miroso amin'ny fitadiavana mpiara-miombonantoka ny orinasa amin'izao fotoana izao. Tojo Rabefatra eo amin'ny sariny Lantora Samuelson. Niala tanteraka amin'ny fitrandrana ny kely ao Ambatovy ny Cherity International rehefa niditra teo ambany fiarovana lalàna amin'ny bankiropotra tany Toronto, Canada. Tao anatin'ny fankatoavan'ny fitsarana tany Canada io no izany dia tsy maintsy nanao fifanarahana ny Cherity International sy ny Sumitomo Corporation any japonais izay samy tompona petrabola lehibe ao anatin'ny orinasa Ambatovy io. Raha ny vaovao farany azo avy amin'ny orinasa Ambatovy dia totosa soamantsara io fifanarahana teo amin'ny rototo io tamin'ny fiandohany ity volana Septambra ity. Ary efa nanaiky ny nanakalo ny anjara petrabola ny tokony nefainy ny Sumitomo Corporation izay fantatra ihany koa fa nanamora ny fialan'ny Cherity International. Aorian'ny ity fifanankalozany ity noho izany dia lasa ny Sumitomo Corporation izay ihany japonais avokoa ny 450 isanjato ny petrabola ao Ambatovy. Nambaran'ny tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny orinasa Ambatovy noho izany fa ny fahavitany fifanarahana io dia hanampy ny Cherity International Corporation hamahy ireo olana aratrosa izay nahazo azy teo amin'ny sehatra ny fandrarahana. Tafiditra ao anatin'izany ny 2.3 miliara dolara izay mbola tokony alohany. Manoloana ny vaovao miparitaka ihany koa ny amin'ny mety ho fialan'ny Kores avy amin'ny governemanta koreana izay tompony petrabola fahatelo ao Ambatovy dia laza ny tompony andraikitra avy eo anivon'ny orinasa Ambatovy fa mbola tsy nisy izany hatreto na dia efa nanambara zany koreana roa taona lasa izay fa mety hifantoka kokoa amin'ny fampiasam-bola ny Korea. Na eo azy ireo rehetra ireo nambara ny tompony andraikitry ny orinasa Ambatovy fa tsy mampiova ny fomba fiasa na ny isan'ny mpiasa amin'ny fampidonana ny usine izany. Ny famerenana ireo mpiasa vahiny 590 na lefanody tamin'ny volana Melasa teo no andrasana sisa ho ny tompony andraikitra ao Ambatovy dia afaka niverina amin'ny laony ny asa eo anivon'ity orinasa ity. Efa nisy ny fangatahana na ato ny masovony Japon ny anamorana ny fiverenan'ireo mpiasa vahiny eto Madagasikara raha niaona tamin'ny minitry ny asa izy ny 17 Aogositra lasa teo. Mba niangavy izy ny amin'ireo mpiara-miasa izay ohatra hoe i Ambatovy zao dia manana anjara betsaka ao amin'ilay orinasa ny japonais ankoatra ny kanadiana sy ny namany zany dia mba nijery izy hoe ny ahafahan'ireo mpiasa izay efa nody ny expatrie zany le efa nody tany mba hoe ahoana ny fomba anamorana ny anaovana indray ny atota taratasy mikasika ny permis de travail mba ahafahany zareo miverina aty zany anamorana ny visa-ndreo koa satria ny fahazahoana ny permis de travail avy aty amin'ny ministère ny asa dia anisany singa ikay koa zany ahafahany manatanteraka mahazo an'ilay visa de travail. Iray volana taorian'io fihaonana io dia fantatra fa mbola mpiasa ampahany ihany no miasa ao Ambatovy misahana ny fampidinana ireo asa tsy azo ajanona sy ny fiambenana ny usine.
Ifarana ny volana oktobra ho avy izao ny feptom-piasan'ny Italie Générale sy ny Italie arabaritry ny kompania atsolika Total izay namoahany fitsarana malagasy fandrarana tsy voaka ny sistany na ny IST. Piasan'ny Total teo aloha izay lasa ny tatana tobin-tsolika no ao ambadiky ny fitoriana ireo teratany frantsay roa tompona andraikitra ao amin'ny orinasa Total ireo, raha nambarany loharano vaovao. Tsy aizina fa isan'ireo kompania atsolika efa voasazy nandola-mandy 80 taprisa ariary ny Total tamin'ny volana oktobra 2024 taorian'ireny krizin'ny solika teto an-drenivohitra tamin'ny taon-dasa ireny. Mbola nanohy ny asany hatramin'ny maraina teo ny Italie Générale ny kompania solika Total izay nahazo ny fandrarana tsy hivoaka na ny IST miaraka amin'ny Italie arabaritra ao amin'ity orinasa ity. Fitoriana marobe no efa nataon'ireo mpiasan'ny Total tamin'ny Italie Générale ny orinasa raha ny loharano-baovao azo androany. Ny fitondran'ny orinasa nandritra ny 3 taona taorian'ny fotoam-piasany teto Madagasikara no tena niteraka disadisa raha ny nambarany loharano-baovao. Isan'izany ny fisavana karazana antota taratasy maro tamin'ny fitantanana teo aloha ka nahavoaroka mpiasa maromaro noho ny fomba fiasa sy ny fomba fitantanana tsy madio. Nisy noho izany ireo mpiasa teo anivon'io kompania tsolika iray io no nesorina tamin'ny asany ka lasa ny tantana tobin-tsolika izay tsy tokony ho azo atao raha ny nambarany loharano-baovao. Nanaovana ireo mpitantana tobin-tsolika ireo fanambarana tamin'ny anaran'olon-kafa noho izany io asa fitadiavam-bola io fa izy ihany no mitantana. Tratra ny fitantanana foibe kompania tsolika nefa io nafeny io ka niara ny fanakatonana avy hatrany ireo tobin-tsolika rehetra tsikaritry ny fitantanana ny kompania fa olona iray ihany no tompony tobin-tsolika maromaro. Saika loniloniny tamin'ireo tobin-tsolika sy ny mpiasa nesorina tamin'ny kompania tsolika noho izany no tena niteraka ity raharaha izay niafara tamin'ny fandrarana ny Italie Générale ny orinasa tsy hivoaka ny Madagasikara ity. Ny gazety mpiseho isan'andro omaly alakamisy kosa no nilaza fa fitoriana voaray teo anivon'ny fampanoavana noho ny fanaovana osika sy fampiasana osika no nitarika ny fandrarana ny Italie Générale sy ny Italie arabaritry ny kompania tsolika Total tsy hivoaka ny Madagasikara. Samy teratany frantsay moa ireto tompona andraikitra ao amin'ny Total ireto ary ho tapitra amin'ny volana oktobra ny 3 taona fiampitaona iasan'izy ireo eto Madagasikara. Tsy evina fa efa nosaziny ny fitondrana malagasy andoha 80 tapitrisa ariary ny kompania tsolika Total tamin'ny 20 oktobra 2024 taorian'ny krizin'ny solika teto an-drenivohitra tamin'ny taon-dasa. Mitaky ny ampidirana ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2024 ny fanerana n'ireo ratsibatry ny krizy 2024 sy 2025 ny vondron'ireo niarambona tamin'ireo krizy politika ireo raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Ny 30 isanjato ny saran'ny fanerana ihany no anjarany fitondrana malagasy fa ny vondrona iraisam-pirenena no iantoka ny 70 isanjato ny fanerana araka ny voasoratra sy nosony avy natao anatin'ny tondrozotra tamin'ny 124 hoy maître Willy Zafinjatovo na maître Olala. Nanao fanambarana teny amin'ny Colbert Antaninarenina moa androany maraina ny fikambanan'ireo niarambona niaraka tamin'ny solivava azy ireo. Hitatra izay Tojo Rabefatra sy Lanto Rasamelson. Mbola tsy nisy nandray fanonerana ireo niaramboina miisa 2 mahery tamin'ny krizy politika 2 sy 2024 raha ny nambarany ny fikambanana ivondronan'izy ireo androany na dia efa voasoratra tao anatin'ny tondrozotra nivoahana tamin'ny krizy tamin'ny 2024 aza ny mikasika izany. Nambarany ministry ny fanatanjahantena teo aloha sady solomam-bahoaka ny faratsio teo aloha ihany koa Henri Randrianjatovo fa efa very tanteraka ny fananana noho ny endrikendrika nahazo azy ireo izay niteraka fampidirana amponja tamin'ny krizy 2024. Tonga dia samborona izay nampidirana tany Ambombao dia avy eo natao ankefy teo Anosy teo amin'ny tribonaly dia tonga dia niditra AMD 3 andro après. Le izy zany dia lazaina fa hoe zara vola sy zara fedina. Tsy misy an'izany nefa ny vita fitsarana 10 volana tateoriana vao nisy fitsarana dia hoe association des malfaiteurs indray ny lazana an'le izy fa tsisy le fizaram-bola dia teny zay nigadra teny 8 tao anatin'io 8 io tao ny hoe tomobile teny an-trano le tomobile ny député nalaindry zala tao vady aman-janako zany efa tsisy mipetraka atao an-trano tsony satria anaovandrala telefona menasy dia lasa mifindra trano dia le mpiampi-tanàna amin'tao dia nalaindrala tao ny tomobile mitondra efa nitondra fa ino ty batterie sy pneu mihitsy izy hoe sao dia tsisy dia ny karama moa iny hita fa tapaka
zany zatra nahazo ateny zany nany bolana takin'ireo niarambona ireo ny ampidirana ny fanonerana ao anatin'ny telo-bola ny CFM amin'ny telo-bolam-panjakana 2024. Nitakinay zao amin'ny fotoana zao dia hoe ampidirana anaty finance io vola io fa tsy lehibehlebena kosa zay mo dia hoe efa manao zay rehefa tsy anaty anaty finance le tsy andaovana an'io avereny ny vola alohavany vola rehefa zay amina miliara io vola fantatrika nambarany fisolovava ho ilira zafinjatovo fa 300 ny vola tokony efaina amin'ireo niarambona sy gadra politika ireo no anjara ny fanjakana ary ny mpiara-miombonantoka avy any ivelany no misahana ny fandoavana ny 700 araky ny voafaritra ny tondrozotra. Ny instance internationale ny etoko dia miandro fotsiny aveliko miandro fotsiny fanjakana malagasy andohan'ilay part de participation zany hoe vola tokony alohany zany de 30% 30% monja fa ry zareo international any velany no andohan'ilay 70%. de bedre ihany fanontaniandriamanitro avy zany 30% tsy ampy atsasany koa latsaka moniny atsasa le alohan'ny zareo avy any velany tokony alohantsika nefa tsy mandoha akorytsika mba toetran'olona manaona loatra zany misy finiavana mihitsy zany amin'io hoe tsy te hanonitra tsy te hamonjy tsy hanatanteraka zavatra ny fanarahana sy misy miavana. Ilaza i maître Wilira Zavinjatovo fa misy fetra ny fotoam-piasan'ny CFM ka tokony hovidaina alohan'ny anafoanana ny CFM ny fanonerana ireo iarambona tamin'ny krizy teto Madagasikara ireo. Tsy manana eritreritra izany eo amin'ny anteny mirandolona na irivo rakotovao na ireo loholona ho ny filohan'ny anteny mirandolona manoloana ireo lahatsoratra an-gazety izay milaza fa te hifikitra amin'ny toerana izy ireo. Ny fametrahana ny ara-dalàna no takin'ny loholona amin'ny hetsika izay ataon'izy ireo amin'izao satria be loatra ny tsy fanarahan-dalàna izay misy ataon'ny fitondram-panjakana raha tsy teny afa-tsy ny firosoana amin'ny fifidianana loholona ho irivo rakotovao. Mbola betsaka ny andinin-dalàna izay tsy tafiditra ao anatin'ny Septambra io fifidianana loholona izay ho tanterahana amin'ny volana Desambra io ho ny filohan'ny anteny mirandolona. Tozy Rabefatra eo amin'ny sarin'ny lanitra Samelson Atrany. Farafaratsiny zao ilalàna hoe manao décret ny gouvernement miantso ny fifidianana amin'ny 11 Desambra. Tena tokony atao tokoa le izy satria ho tapitra mandanay ary rehefa tapitra mandanay dia mijanona zahay tsisy adevitra zany. Tsy mahina le sary hitatra hoe mifikitra amin'iny fa nga io any dada sy neny fa ny tena adevitra hoe fa naninona kay tsy ny fenona le collège électoral zay misy lalàna mifehana zany zay le izy fa za tsy ametra ny adevitra ataon'ilo fa mba gaga ihany zany amin'le izy hoe zay fotsiny mive zany noentina miadevitra nefa nao tsy manara-dalàna zay ny tena le ministre intérieur to ka maninona raha ny zana meloha satria fantatra ny eny lalàna fa fatany farafaratsiny zany tamin'ny nanomboka tamin'ny ataoko hoe ny karakara fifidianana présidentielle reny dia lany zay président dia nisany ansan'ny ministère ny intérieur zany mijery ino ireo fehin-dalàna tsy maintsy apetraka ahafahana manatanteraka an'ireo fifidianana samihafa tokony atao amin'ny fotoana zay tokony anaovana azy. Fandarana l'invité du jour spécial arahanao eto amin'ny fahitalavitra Real TV Madagasikara ny fahavalo amby folo ny volana Septambra taona 2024 amin'ny sivora latsaka faefany alina. L'invité du jour spécial Ivaniana Andriamato idéal son solombavambahoaka ny Madagasikara no sady filohan'ny voamerany lalàna eo anivon'ny anteny meram-pirenena ary mpikambana eo anivon'ny fitsarana avo na ny HCJ izay misolo tena ny anteny meram-pirenena. L'invité du jour spécial iresaresana mahakasika ny volavolan-dalàna natolotry ny solombavambahoaka idéal son mahakasika ny Paul anti-corruption anasananao anaraka izany. Ny solombavambahoaka idéal son indray araka izany no vahiny Gaspard Fenso ao anatin'ny fandarana l'invité du jour spécial ao anatin'ny tapany faharoany izao fampahalalam-baovao izao.
fa hotoizantsika aloha ny fampahalalam-baovao isan'ny mahasahirana ireo mponina ao anatin'ny faritra Sava ny fahatarany fikarakarana raharaham-panjakana any an-toerana ho ny filoham-pirenena androany. Ilaina ny fananganana foto-drafitrasa ialana amin'ireo olana nisy teo aloha vokatry izay fahatarana izay hoy izy. Isan'ny otokana ny filoham-pirenena mivady tany Sambava androany ny Biraony Bianco sy ny Hôtel des Finances tany an-toerana nandritra ny fitetezam-paritra izay nataony androany. Ny antsipitrian'izay ary. Notokana ny filoha mivady androany Hôtel des Finances au Bespak, distrikan Sambava, faritra Sava. Napetraka ny foto-drafitrasa mba ahafahana manafaingana ny raharaham-panjakana toy ny fanomezana fisotro-dronono, karama ny mpiasam-panjakana, fandoavan-ketra sy ny fadiseranana ho ny filoham-pirenena. Nampivezivezin'ny olom-pirenena hatrany ny fanatanterahana ireo asa ireo teo aloha raha nambarany ka hivondronana amin'ny toerana iray kosa ny asa manomboka izao. Tonga nanome fandrisika ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana atao amin'ny hôpital B Bespak ihany koa ny filoham-pirenena mivady ary nanolatra fiara tsy mataho-dalana ho an'ny hôpital tao an-toerana. Tsy hisy intsony ireo olona marary ny Covid-19 ho Septambra ka hitarika amin'ny fahafatesana ao Sambava ho hiatran'ny filohan'ny Repoblika. Natolotra ny hôpital B ireo extracteur d'oxygène misy 10 andraisana ireo marary manana fahasarotana. Ny distrikan'ny Sambava ihany koa no voalohany nisitraka ny gelule CVO+ ho tanterana ny herinandro avy izao ny famoahana amin'ny fomba ofisialy izany raha ny nambarany. Efa andalana ihany koa raha ny hita nandritra ny fitsidihan'ny filoham-pirenena ny fanamboarana ny lalana rarivato amin'ny sampanandalana Merci Analamandrovo. Io lalana io izay mivoaka makany amin'ny Tsangam-bato Tsirabe izay mirefy 700 metatra sy ny lalana makany Antaimby mivoaka ny Tsangam-bato Tsirabe mirefy 550 metatra. 30 isanjato ny lalana Ambilobe Vohemara no voahitsy amin'izao fotoan'izao raha ny hita nandritra ny fidinana ifotony nataon'ny filoham-pirenena tany an-toerana omaly. Hoezahana avitaina amin'ny farany ity taona ity ny fanitsina ny lalana 50 kilometatra avoany ho ny ministry ny fanajariana an-tany. Aorian'izay no irosona ny fandrakofana tara an'ireo lalana ireo. Nanantanteraka fitsidiam-paritra tany Vohemara moa omaly ny filoham-pirenena mivady ary nizaran'izy ireo ny fanampiana vazi-tsinjo tamin'ireo mponina tany an-toerana. Nozaraina roa ny fanatanterahana ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena fahadimy A ka 50 isanjato ny asa raisiny ekipa any Ambilobe ary raisiny ao Vohemara ny 50 isanjato ambiny. Tsy hijanona ho lalantany ny RN5A fa tsy maintsy hovitaina tara manontolo ho ny filoham-pirenena. 30 isanjato ny fantsiana ny lalana Ambilobe Vohemara no vita amin'izao raha nitaditra azo. Nisy hatrany ny ekipa nanao ny asa fanamboarana na nisy azany retina Covid-19 eto Madagasikara ary saika tavela tany Chine avokoa ireo teknisianina manao ny asa. Baiko napetraka ny filoham-pirenena ny amin'ny tana manontolo ny RN5A mialohan'ny fankalazana ny fetim-pirenena ny 20 Jona 2024. Ekipa ray avy aty Vohemara dia ny ray avy any Ambilobe dia 50 kilometatra eo ampovoany zany no ezahana vita alohan'ny farany taona ny terrassement ray manontolo dia vita ny asara dia miditra amin'ny fametrahana ny tara amin'izay isika raha tokony ho izy mety lasa loloha ihany tokony lasa loloha ny tetika asa fa nolay valanaretina teo moa dia somary nijanjanona kely ny asa satria voatazona tany Chine ny akabeazan'ireo le cadre miasa eto. Anomboka ny herinandro avy izao ihany koa ny tolobidy ho an'ny fanamboarana ny lalana Ambanja Atsiranana. Nijery ny fambolena lavanilina tamin'ny orinasa iray tao Vohemara ihany koa ny filoham-pirenena raha vao nigadina ny distrika. Nisy avy eo ny fitsidihan'ny hôpitalin'ny distrika ny Vohemara izay nanolora ny fiara mpitatitra marary sy fanafody adiana amin'ny aretina Covid-19. Fantatra fa miisa 12 ireo marary ny Covid-19 ka ny 10 efa sitrana avokoa ary miisa 2 ireo mbola manaraka fitsaboana. Ny 2 Jolay 2024 no nahitana trangana coronavirus voalohany tao amin'ny hôpitaly. Nahazo anjara fanampiana vatsitsinjo hiatrehana ny vokatry ny aretina Covid-19 ihany koa ny distrikan'ny Vohemara androany. Tokantrano miisa 300 tao anatin'ny fokotan'ny Belinda Antandanty kely kosa no nisitraka ny jiro hazavana ho an'ny rehetra avy amin'ny filoham-pirenena nandritra ny fitsidiam-paritra io. Mbola nitohy androany moa ny fitsidiam-paritra ataon'ny filoham-pirenena amin'ny faritra Sava iny rehefa nanomboka tao Vohemara omaly io.
Tsy tampieverana ny namolavolany komina Antananarivo renivohitra ny fehezam-pitsipika munisipaly misana ny fikolom-pahasalamana ho ny komba androany sy tao anatin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay nataon'izy ireo. Nambarany Ilda Asinjora Velonahina fa ninina tsy nampahafantarana ny mpanolotsain'ny tanàna io fampiakarana azy mamaritra ny fehezam-pitsipika munisipaly misana ny fikolom-pahasalamana io. Takin'ny mpanolotsain'ny tanàna avy amin'ny komba no izany ny ampiatona ny fampiarana ireo sazy ireo. Tozora be fatra eo amin'ny sariny ilany Tora Samelson. Aeliky ny komina Antananarivo renivohitra amin'ny mponina avokoa ny tsy fandraisana andraikitra eto amin'ny komina ho ny mpanolotsainy tanàna Antananarivo avy amin'ny komba. Nambaran'izy ireo fa tsy nisy akory ny fampahafantarana mialoha sy ny fanomanana ny mponina hiatrika ireo sazy maro sosina ireo. Hitanay ihany hoe misy tsy fifampitsonjovana ao anatin'izay code municipal d'hygiène ny voarakitra ao anatin'ity code municipal d'hygiène ity ary misy be loatra ihany koa ny tonga dia fanilihana ny olana Antananarivo ho any amin'ny mponina. Tsy nandalo tamin'ny hoe fandraisana andraikitry ny tanàna Antananarivo, tsy nandalo tamin'ny hoe fanabeazana, tsy nandalo tamin'ny hoe fampahafantarana ny zava-misy rehetrarehetra. Iny zany no zavatra tena hitanay hoe olana ao anatin'ity code municipal d'hygiène ity. Tsy nampahafantarana ny mpanolotsain'ny tanàna ihany koa ny fisian'ireo sazy ireo ho ny mpanolotsaina avy amin'ny komba. Ny zava-misy tao anatin'ny teti-bolan'ny tanàna Antananarivo ny budget primitif 2020 no namaritra an'ireo sara sy sandany sazy izay ho alohan'ny mponina Antananarivo ireo dia tato anatin'ity izy ao anatin'ny pejy 720 ny budget primitif no lanina tamin'ny febroary dia napetraka fotsiny hoe amende relative amin'ny code municipal d'hygiène, première catégorie 5 000 ariary, deuxième catégorie 50, troisième 300, quatrième 1 million ary cinquième 5 millions d'ariary. Nosoratana ohatran'izao fotsiny le izy tato ary tsy nodinianay amin'ny antsipiriany sy amin'ny ambangovangony izy ireo. Nitondra fifonana pahibe maso ho an'ny mponina Antananarivo renivohitra moa ny komba androany tao anatin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'izy ireo noho ny tsy nahafahana niady ny amin'ny fampiarana ireo sazy ireo. Nesorina teo amin'ny toerany avokoa ireo mpivarotra mandidina ny bildiny Ramarson eo Sorano. Tsy nanaiky fanesorana azy ireo mpivarotra ary nanao fitokonana teny an-toerana. Tsy misy ho izy ireo ny toerana amitrahana mpivarotra nefa nesorina izy ireo ny maraina teo. Efa nofefena fanitso hanaovana fotodrafitrasa hafa ity toerana ity iray volana lasa izay ary mbola afaka nivarotra tao anatiny ireo mpivarotra saingy izao nesorina tanteraka izao. Milaza ny idina andalambe moa ireo mpivarotra ireo raha toka tsy mivaly androany fitakin'izy ireo izay tokony hiverina hivarotra rahampitso. Malala rakotiny irainy eo amin'ny stariny Daniel Efa. Tsy nisy nety niala teo amin'ny toerana fivarotan'izy ireo teny Analakely ireo mpivarotra androany taoriny fanesorana nentan'izy ireo ny maraina. Mpivarotra hatrany amin'ny arivo no nivarotra teo amin'ny toeran'io raha ny fanazavana ka ireo entana toy ny kiraro sy ny lamba vita sinoa miampy poketra no namidy teny an-toerana. Efa nofefena fanitso anefa ny toerana ary androany no noroso tamin'ny fanalana ny mpivarotra ireo mpitandro ny filaminana. Ilaina nefa ho ny mpivarotra ny fanamboarana tsena vaovao aloha mialohany anesorana azy ireo. Tena maro izay mbola varotra tsara. Tondra vonamoaketa izay tamin'ny maraina tonga dia voatositosika izay no mivoaka tao satria tsy mahazo mivarotra tsony. Sa zao anisa voaronjoronjo mihitsiny fa tsy mampaninona anafaka kapoaka anjanako le izy zay nge tompo tsy anaty arabe. Tsy mandidy anareo zay hoe izay indray malalalalana noho nareo sanatria tompoka. Fa mba nasiana fefy taolina le izy dia nanaiky izay hoe asiana fefy dia varotra ao anatiny ao izay. Manaiky fandaminana izay raha mbola asiana tike mbola manaiky koa izay. Mangalatra ary ve izay tompoka. Anao inona izay sanatria hivarotena ve tsy mety izany. Angalatra fa ho tany izany. Inona ara ny angataka eny amorona arabe ny olona sarinoana tsisy amin'ny anay. Androany ny fepotona ny andrasan'ireo mpivarotra ny vahaolana avy amin'ny komina Antananarivo renivohitra. Dia raha ohatra anaovana zaridaina nge tsy azo hohaniny. Zaridaina tsy afaka ataon'olona ina haingo tanàna izany. Ny tanàna mihaingo nefa ny olona matonona mitsipaka eny amin'ny arabe ve izany mahafinaritra. Fa aleo izay mba hivarotra. Ka raha tsy voavahandroany ny olanay dia mbola mitohy foana izay. Ary rehefa ohatra ka mbola tsy voavahandroany afaka varotra izay rapitra
mety hoe mandeha manapakarabe mihitsy indray zany zay satria zay efa mba nanazy. Ilaza moa ny teo anivon'ny komina fa fandaminana ny amin'ny fanatsarana ny tanàna no atao. Nambaran'izy ireo ihany koa fa tsy manara-dalàna ny fivarotana teo amin'ny toeran'io ka nanisorana ireo mpivarotra. Ny tokony tsy nisy netiniditra ny toeram-pandanjana ireo fitatitretana amin'ny lalam-pirenena faharoa androany maraina takin'ny foibe-pandanjana ny anesorana ireo entana rehetra mihoatra entin'izy ireo raha nambarany ireo mpitatitra ary tsy afaka mitondra ireo entana intsony izy ireo. Laza nefa ireo mpitatitra ireo fa tsy misy ny fandanjana ny entana miala any Moramanga hitateran'izy ireo ny hazo fa mandeha amin'ny isan'ny fampidirana ny hazo anatin'ny fiarabe mpitatitra. Tonga teny Ambohimalaza nandamina ireo mpitatitra ireo ny zandarmaria pirenena ary nitakiny anesoran'izy ireo ny fiarabe izay mba andalana teny an-toerana. Izy ireo kosa izay nilaza fa anao fitokonana faobe amin'ny herinandro raha toa ka tsy mbola voavay izay olana izay. Cédric Rakotomiarana. Nalahatra ireo mpitatitra entana amin'ny fiarabe nanamorona ny arabe Ambohimalaza avokoa ny fiaran'izy ireo androany ary tsy nisy netiniditra tao amin'ny toerana fandanjana ny fiarabe izy ireo. Niditra antsehatra mihitsy aza ny zandarmaria pirenena nidina teny an-toerana nanala ireo fiarabe mpitatitra ireo. Mbola nisy ny fifandraharahana teny an-toerana ary ny filohan'ny fikambanan'ireo mpitatitra entana no nandamina izany. Nambaran'ireo mpitatitra ireo fa tokony ampitovina amin'ny fiarabe rehetra izy ireo ka raha misy ny entana izay mihoatra dia tokony andoavana sazy fotsiny fa tsy avy hatrany dia asaina manala ny entana eny ambony fiarabe izy ireo. Asainy balansa desargena daholo ny tonnage mihoatra boakare. Rehefa desargena le entana tsy mba vita le desargena fotsiny fa ny mbola saina mandola mady ihany koa zahay. Ary avy eo mbola hoentina tomobile hafa indray le entana fa tsy avelany hoentin'le camion avy desargena ka tena maharary amin'ny mpitatitra le manao désargement. Le sazy isaky ny ohatran'ny taonina ray zany tsy tena mahafaritra satria ny napetraka ny fanjakana hoe raha mihoatra n'le 24 tonnes dia 20 000 ariary naloha dia raha mihoatra n'le 24 tonnes dia 40 000 ariary naloha. Dia mangataka an'io zany zay amin'le balansa tena tsy dia tena hitanay fa marina fa misy mpitatitra namanay hafa ny lanjan'ny balansa ny atamatava dia rehefa tonga aty Ambohimalaza mbola hafa indray lanjan'le tomobile rehefa tonga aty Ambohimalaza. Tsy misy fandanjana ireo entana miala ny Moramanga hoy ireo mpitatitra entana ireo. Nambaran'izy ireo fa hazo no tanterina ka mandeha amin'ny isany zany fa tsy milanja. Misy balaza mobile zany any Moramanga any fa rehefa tonga aty dia miova ihany koa le taonazy. Maty ilay izy dia tsy fantatra mihitsy rehefa tonga aty. Nanaiky niditra tao amin'ny toerana fandanjana ihany ireo mpitatitra ireo taorian'ny fifandraharahana nandritra ny ora roa teo. Tsy nisy nolanjaina nefa ireo fiarabe ireo androany fa nolazaina ihany koa fa simba ny fandanjana eo Ambohimalaza ka nivoaka fotsiny taorian'izay namonjy ny lalan'izy ireo ihany. Vao ny 500 isanjato ny fiara manana laharana WWT sy ny laharana vahiny ihany hatramin'ny androany no nahavitanao ny fitsarana amin'ny fandraisana teknika ny fiara raha ny vaovao azo. Tsy misy indrafo nefa fa sotonina avy hatrany ny antota taratasyn'ireo fiara izay tsy manara-dalàna manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao raha ny fanamafisana nataony foibe-pitsarana fiara. Androany no ndrohatra nanantona ny toeram-pitsarana fiara ny ankamaroany ireo tompona fiara izay efa natratratra amin'ny 300 mahery. Malala Rakoton'ny Rainy eo amin'ny sariny Daniel Afa. Rakotra ireo fiara manana laharana WWT sy ny laharana vahiny ny tokotanin'ny foibe-pitsarana fiara teny Alasora androany maraina ary nitohy hatramin'ny hariva teo. Mbola filaharam-be ihany koa aza ny teo amin'ny fandoavam-bola sy ny fakana ny taratasy teknika. Manomboka amin'ny 7,500 ariary ny vola aloha amin'ny fandraisana ara-teknika amin'ny fiara ho an'ny fiara kely, raha toa ka mahatratratra any amin'ny 3 hetsy ariary ho an'ireo fiara be milanja 7 taonina.
Nambaran'ireo tompona fiara mbo fa vaoaingana no nahafantaran'izy ireo ny tsy fahafahana mitondra ny fiara laharana WWT intsony ka nahatonga azy ireo akaiky tady farany foana nantona ny fohy be mpizarana. Fotoana zany le tomobile zany be dia be fa miandry farany dia be dia be milahatra be le izy. Efa tamin'ny sivy sasany zay ny tonga numéro 152 dia amin'izao nefa mbola tsy nahazo an'ilay rosy ka zao vao nomako mananahina an'ilay zay voasazy raha vao tsy anina dia manomboka amin'ny latsinainy dia zay vao vonona amin'ilay izy le karakaran'ilay izy. Na teto aloha mbola tsy fantatry izay vola aloha fa teto aloha zao 158 000 ariary ny volana aloha teo zao. Tsy misy intsony ny indrafo ho an'ireo fiara tsy manara-dalàna manomboka ny alatsinainy avy izao fa milatsaka avy hatrany ny sazy hoy ny lehibe ny fohy be mpitsarana fiara. Anomboka ny fisavana ataon'ny fohy be fitsarana fiarakodia eto Antananarivo sy manerana ny nosy. Fisavana amin'izay ireo tapakila manamarina ny nanaovana ny atao hoe réception technique na fandraisana teknika ny tomobile iray. Zay efa nalefa talohan'izao fandaharana zao ny fanentanana ny tsirairay izay manana ny laharana WW sy laharana vahiny io. Raha hita moa ianao misy tsy fahatombanana ny taratasy eny ampelantananao zany hoe tsy manana ny tapakila na reçu avy nanaovana réception technique io dia hosotonina vonjy maika ny taratasin'io fiara io ary tsy verina amin'ilay tompony raha tsy efa mahavita an'ilay zavatra tadiavina izy dia ny réception technique zany ny reçu ny nanaovana ny fandraisana ara-teknika. Aorinan'io tsy hoe mijanona ny fisavana fa mbola mitohy foana. Mitohy hatrany izy ka manentana an'ireo zay tompon'ny fiara mbola tsy manana laharana eto Madagasikara mba hanao tanteraka an'izany amin'ireo fohy be fitsarana fiarakodia manerana ny nosy. Mbola isokatra azy hatramin'ny rahampitso ny fohy be mpitsarana fiara andraisana ireo fiara izay tokony hanao io fandraisana teknika io ho an'ny laharana WWT sy ny laharana vahiny. Eo amin'ny vaovao ny fampianarana kosa indray afaka tonga eny amin'ny fohy be mpanadinana ireo mpiadina amin'ny BEPC ka tsy manana taratasy fiantsona maka ny dika mitovy ho ny lehibe ny Cisco Antananarivo renivohitra androany. Tokony ho tonga mialoha kosa nefa raha nolazainy ahafahana manomana io taratasy fiantsona io. Misy amin'ireo sekoly mantsy no tsy mety mamoaka ny taratasy fiantsona hiatrika fanadinana ho an'ireo mpiadina noho ny tsy fandoavana ny saram-pianarana na dia efa nomarian'ny filoham-pirenena aza fa tokony tsy ho atao takalon'aina amin'izany ireo mpiadina. Tokony isy ihany koa nefa ny fifampirarahana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny sekoly ho hiatrany ny Cisco. Ny alatsinainy ho avy izao no hiatrika ny fanadinana BEPC ireo mpiadina misy 5,774 manerana ny nosy. Hitondra izay vaovao izay Malala Kotonireny sy Daniel Afa. Sekolim-pinoana iray teny Itosy no nilaza tamin'ny Real TV androany fa tsy nahazo ny taratasy fiantsona hiatrika ny fanadinana ny zanak'izy ireo noho ny tsy fanefana ny saram-pianarana teo amin'ny 5 volana nandritra ny fibohony. Efatra amin'ny omaly no tonga teny amin'ny sekoly izy ireo saingy tsy nahazo io taratasy fiantsona io mihitsy. Androany nefa nisy ny fifampirarahana tamin'ny sekoly momba io fanefana ny saram-pianarana io ireo ray aman-dreny. Nilaza kosa ny fari-piadiam-pampianarana an-drenivohitra na ny Cisco fa ny fifanarahana amin'ny ray aman-dreny sy ny sekoly no tokony atao fa tsy misy tokony hidiram-piadina amin'ny fanadinam-panjakana ny tranga-toy izany. Izy kosa nefa nilamina petraka mikasika ny fandaminana amin'ny fanomezana ny taratasy fiantsona ho an'izay tsy nahazo. Herinandro ity zany no nandraisana ny sujet rehetrarehetra teny amin'ny ivon'ny Knappmady. Efa any amin'ny centre rehetrarehetra zany nahazo daholo centre dia ny anivon'ny arrondissement police ny arrondissement zany ny embenana an'le lazadina amin'izao fotoana izao alaindry zareo moa iny amin'ny latsinainy vao maraina be. Raha amin'ny ankapobeny zany raha oharina tamin'ny CPE ty BEPC ty zany aloha dia efa nilamindamina daholo zavatra rehetrarehetra miandry ny andro anaovana fanadinana zany tsika. Raha misy zany ankizy no ny amena ara-pahasalamana tsy nahaloa saram-pianarana ny ray aman-dreny ka tsy mahazo convocation eny amin'ireny sekoly tsy miankina reny dia ny Cisco Antananarivo renivohitra sy ny centre d'examen rehetrarehetra ao aminy dia manome duplicata ana
convocation androny ankizy ireny zany hoe afaka miadina ara-dalàna reny ankizy ireny. Efa nahazo toromarika ny centre zany anome ny duplicata io rehefa ohatra ka manana olana izy. Hatramin'ny androany mbola mitoy ny famerenan-desona ho an'ireo mpiadina BEPC. Ny fanoronan'ny teknika amin'ny famaliana fanontaniana no tena natao tamin'ny faradoboka androany. Famerenana an'ireo zavatra efa vita rehetra nandritra ny taona. Reto mpianatra eto moa zany koa tratran'le hoe areto mandoza tsikitika dia voatery manao zavatra maromaro mihitsy zay be dia be mihitsy mba ahafahany miatrika somatsara n'ilay fanadinana. Tsy dia misy hoe atahorana dia manahoana moa fa le programme itovizana ihany amin'ny taloha efa zatra manao exercice de BPC za io fa ny tena tadiavina amin'ny ankizy zany zao dia hoe mba mieritreritra tsara nareo mba ampiasao tsara ny saina fa za dia manao tsenjery be fotsiny nareo dia eo zao zay io saina mamaky tsara n'le énoncé izy dia hoe inona ny zavatra tadiavina, inona ny zavatra omena ao amin'le énoncé en fonction zay soaty am'izay le formule ny anarantsika mikasika an'io lesona io. Misy amin'ireo mpiadina moa no mbola manana fahasahiranana tsy amin'ny taranja siantifika irery fa misy ny mbola sahirana sy matahotra amina alazadina hafa. Hatramin'ny androany aza misy ny mpianatra no tsy mahafantatra akory ny fandaram-potoana ny fanadinam-panjakana. Za rehefa tonga avy teo dia makana kely dia rehefa alina rehefa miraika ambin'ny folo zay vao matory dia mifoha amin'ny fito 4e amty isanandro 1h30 isanandro nataonay dia raha rehefa zay manao faradoboka mbola tsy hosarantola du temps. Fohy be mpanadinana miisa 330 moa no isandrahaka ireo mpianatra nala fanadinana BEPC eto amin'ny faritra Andrenivohitra amin'ny alatsinainy. 597 alina ny isan'ireo mpiadina hiatrika BEPC ho any Antananarivo renivohitra. Miaraka avokoa moa ny fanadinana ho any manerana ny nosy fa tsy toy ny tamin'ny fanadinana CEP teo izany izay noraisina isaky ny faritany. Nisa 470 tamin'ireo fitiliana 470 vita novoan'ny coronavirus ho an'ity androany ity raha ny tatry ny mpitondrateny ny CCO. PCR ny 420 tamin'ireo fitiliana ireo raha toka gène expert ny 20 hafa. Nisy moa ny maty iray ho an'ity androany ity. Nisa 70 kosa ireo sitrana raha toka mbola misy olona 30 marary mafy rehefa ny ampidimy izany ho an'ny androany. Horantsika ny fitiny izay tatra izay. 470 nisan'ny tranga vaovao voatily indray misy 70 kosa ny sitrana somatsara. Ray no lavon'ny valanaretina COVID-19 tao anatin'ny 420 ora farany. Ny ampidimy zany ireo olona izay mbola mitondra ny tsimokaretina ankehitriny ary ny ampidimy ihany koa nisan'ireo olona izay manao forme grave. Ny fitiliana dia misa 470 sy 700 ka ny 420 sy 200 PCR ary ny 20 kosa dia fitiliana gène expert. Eo amin'ny zanam-pandarana fake news Real News kosa indray. Orinantsara iray nahitana ny filoham-pireneny Guinée niaty tamin'ny minisitra iray izay nolazaina fa nanodikodimbola nampiasaina tamin'ity valanaretina COVID-19 ity no niparitaka tao anatin'ny tambazotra Facebook tao andro maromaro izay. Nanaitra ny mpikirakira n'ity tambazotra ity moa io vaovao io ka dia nalaza be indray. Inona tokoa ary ny tena zavan-tranga andao rarantsika. Fifanenjehana teo amin'ny lehilahy roa samy manao akanjo mihaja ireny ary mifamely totoandro mihitsy no navoaka n'ity mpikirakira Facebook iray ity. Raha iny hitantsika tamin'ny orinantsara iny vao nanomboka ny fifanenjehana dia vaky nandositra ireo manodidina. Avy hatrany dia maro be moa ireo nametraka commentaire ka naneho ny heviny mikasika izany rehefa nivoaka io orinantsara io. Nisy ireo nisarika ny sainy hafa fa tsy efa 20 taona mahery ve i Alpha Condé dia hitovy aminy ve io? Nisy ihany koa nefa ireo nankahiry azy tao anatin'izany ary nanome rariny azy ihany koa fa tena mety ny nataony manoloana ny asa tsy manjary ataon'ny minisitra sasany. Nisy naniry ny hitranganjanany amin'ny mihitsy aza.
Efa nisy 507 moa ireo nanao j'aime tamin'izany, 527 ireo nametraka commentaire ary rehefa natratra iray alina ireo nizara izany. Rehefa nataon'ny ekipan'ny fake news Real News indray ary ny fanadihadiana momba azy ity dia hita tokoa fa teny an-dalambe teny tao Guinée tao no avy hatrany dia namely ny tontondra n'ity lehilahy voalaza fa minisitra ity ny filoham-pirenena guinéanina. Efa nifanenjehana araka ireny hitantsika tamin'ny orinantsary ireny mihitsy izy io tamin'izany raha ny vaovao ofisialy. Noho izany, Real News ity vaovao zanam-pandarin'ny ihany koa ary toko lasy toko vavy no entiko manakatona ny tapany voalohany amin'ny fampahalalam-baovao ho amin'ity anaity isaorana ny FNFSH ny lafy nampiakanjon-tena tao anatin'izao fampahalalam-baovao izao. Ankasitrahako ary ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mametraka ny mandrapitafy ho amin'ny manaraka indray. Veloma toko. Réal 94 FM. Service publicité 034 53 982 45.